avy hatrany moa dia nentina teny anivon'ny tombony gendarmerie teny Akadilalana ny filohan'ny anefa taorianany nisamborana azy tokony ho tamin'ny iray ora mahery tany any anefa dia navotsitra ny mpitandron'ny filaminana nody Elidio Randry Anjafy mitantara ny zava-nisy ny tena. Izay mampianatra fama moa zany dia mametraka foana hoe tsy manaitra le tsy fanatanterahana fitakiana ataonay ary androany moa zahay rehefa naneho hevitra dia nisy moa ny mpitandro filaminana dia efa nametraka tsara fa rehefa tsy azo nidirana any amin'ny fanitran'ny ministera satria baika findreo fa zay mampianatra fama kosa tsy anaiky hoe any amin'ny élément no fitokonana fa zay natonga zay hoe nidira ho any amin'ny ministera. Naneho zany ny fanodonana teo dia nisy an'le fanaparitahana nataon'ny mpitandro filaminana fanazanatsahany dia zay zany tsy mihemitra anatin'ny tolona zay misy ary zay miroso foana rehefa na ny tenanay moa zany mitarika misy mpikambana vitsivitsy voasambotra fa tsisy zavatra hoe zavatra natao anay tany satria nampafantatra fotsiny zareo momba ny lalàna misy misehatra ny hoe zavatra ohatrandreny zay ngamba ny zavatra nisehonay tany amin'ny fisaborinay tany toy ny hetsikinay zany misy foana ary tsy mijanona io hetsika atao io fa ao anatin'ny mandamina hoe inona ny paikady hoentina satria tombontso ny vahoaka io iadivanay eo efa miaritra ny marary ny vahoaka miaraka amin'ny mpampianatra fama dia miady n'izay tombontso zay zahay dia hitanay ny fandraisan'ny andraikitra atao amin'ny fanjakana manoloana an'ireny zavatra sanatry ny vava hoe misy raha mandriky atao amin'ny firenena vao andraindraikitra ny fitondrana.